Amin'ny 1 Desambra ho avy zao dia hiteny amin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Sady arahaba na tratrany asaramanitra izy no hilaza sahady amintsika ny vina hitondrany ity firenena ity. Indrindra ireo fepetra maika tokony ho raisina ao anatin'ny zatoandro voalohany amin'ity fepitopia-piasana vaovao 5 taona manaraka ity. Manoloana an'izany dia nialatsiny LALATIANA sady tena nialatsiny mihitsy izy fa hiresaka politika kely ao anatin'ny fonteny amin'ity asaramanitra ity. Izany no fialantsiny LALATIANA ka hiresaka kely ny politika izy anatin'ny fonteny amin'ny ity asaramanitra ity. Nilaza mo LALATIANA izay nanao hoe fantatry ny filoha ny marary ny vahoaka malagasy hoy LALATIANA tsy inona mo izany fa ny jiro, ny rano ary ny vola malagasy izay tena mitotongana fako eto andrenivohitra sy ny fahasahiranana isan-karazany. Nefa kosa hoy LALATIANA dia tsy mipetrapotsiny ary tsy mandrimandry fa mitady vaholana amin'izany izy miaraka amin'ny tompon'andraikitra tandrify avy. Ary mbola matoky azy ny vahoaka malagasy matoa mbola nandany azy fandrony. Ary nangataka ihany koa LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ny mba hinoany vahoaka azy izay nanao hoe minoa ahy isika fa marary ny filoha ny marary ny malagasy ary tsy hoe satria tsy azoazony sasany izy dia lazaina hoe tsy tia tanindrazana na mamotika firenena izy zay fa ny marary ny malagasy rehetrarehetra dia marary ny filoha ANDRY RAJOELINA hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY. Tsy hoe rehefa ianareo ihany no misioka vao VOROMANGA fa rehefa ny hafa dia vorondolo, izany no hafatra nambarany LALATIANA RAKOTONDRAZAFY. Efa samy nitondra teo daholo koa ireo mpisehatra resahana sy tohanan'ireo mpilaza mahay ireo hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY. Fa izaho kosa hoy LALATIANA dia mahasahy milaza fa tena tia tanindrazana, tena tia hampandroso an'i Madagasikara ary tena mivaky loha amin'izay fikaroham-baholana rehetra ho an'ny malagasy ny filoha. Ary laviko marindrano fa tsy andriamatoa ANDRY RAJOELINA mihitsy no handehanao fa nahiniana hamotika ity firenena ity hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY. Ary mbola nanamafy ihany koa LALATIANA RAKOTONDRAZAFY izay nanao hoe raha izay fikelezany aina nataony izay ary azo antoka fa mbola hataony ihany koa ny aminy 5 taona manaraka. Matoky ary tena mino fa ANDRY RAJOELINA dia tsy ho anatin'izany ho hamotika ny tanindrazana sy hamotika ny firenena zany hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY. Eny ekena ampanetretena fa nisy tena nisy tokoa ireo mpiara-miasa tsy naharaka ny hafianganam-pandeha ny filoha fa mino ahy isika fa efa nandray lesona ny filoha ka hanarina izany amin'ny fisafidianana ireo mpiara-miasa amin'ny vaovao hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY izay nanafatra tamin'ny vahoaka malagasy. Ary ekena ihany koa ampanetretena fa nisy ireo tsy tanteraka ny fampanantenana natao tamin'ny fotoam-piasana voalohany fa misy antony manokana tsy miankina amintsika fa noho ny zavamisy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy LALATIANA. Misy koa antony miankina amintsika ary efa vonina hanarina izany ny filoham-pirenena ANDRY RAJOELINA raha ny fanambarany LALATIANA RAKOTONDRAZAFY. Nanambara ihany koa LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ny amin'ny mpiara-miasa aminy vaovao dia tsy ho isy kentrano antrano tsy hisy fihetsem-po fa izay mahay vonina hiasa ary madio tanana ary izay tena vonina hanampy azy no hosivaniny. Tsy mbola hanao andrakandrana indray mazava ho azy izany hoy LALATIANA fa mety hisy ihany ny voatazona tsy fantatro izy izany fa tsy maintsy hisy kosa ny hisoarana amin'ireo mpiara-miasa aminy teo aloha. Izany no hafatra nambarany LALATIANA RAKOTONDRAZAFY tao amin'ny konty Facebook iny. Ary hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ihany koa dia nanambara izy nanao hoe rehefa hikabary ho izy ny filoham-pirenena amin'ny farany taona io dia jereo amin'izay fijery na hoe objectifn'izay fa tsy tonga dia fitsarana ivelany sy fandraisana antendrony ary fankahalana no hatao manakona ny maso ka lasa tsy afaka mijery mahitsy intsony hoy LALATIANA. Ny tiany ho tenenina hoe jereo amin'izay fijeriny sy ny objectifny ny ANDRY RAJOELINA fa aza tao fankahalana tsotro zao ka tsy mahita ny fijery mahitsy intsony ka tsy afaka mijery sy mandalina ny tena zavamisy.
Ary nofaranany LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ny aminy hoe ary tena nitsipihiny mazava tsara mihitsy fa hoe inona mo no tsy nanenjehana any Andriamatoa ANDRY RAJOELINA nambanina nolazaina fa TSY fozavendrana bado sy ny sisa tsy voatanisa ho LALATIANA izahay miaradia aminy tsy maninona fa izao hoe ilay nolazainao fa TSY aza nandesy olona 12 be izao izay lazaina fa tampim-pahaizana hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY raha mbola paikady hoy LALATIANA aloha dia vereziny Andriamatoa filoha lavitra daholy ireo mpifanandrina ara-politika aminy ary tsy hisy amin'ireo stratèzy mihoatra azy ary profin'izany ny fahalaniny premier tour de vita satria diso stratégie tanteraka ireo tsy nandray anjara tamin'ny fampelezan-kevitra sy niantso boycott ny fifidianana hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY na hanaiky na tsy hanaiky izany izy ireo dia izay aloha ny zava-misy hoy LALATIANA koa dia misaotra any Andriamatoa filoha izaho manokana makanao ary mivavaka aho mba hahaleo hahalasa ianao ho any tombotsoan'ny firenena ity hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY ary azadino ny amin'ny 1 Desambra ao amin'ny TVM sy RNM ny fotoana hoy LALATIANA RAKOTONDRAZAFY fitiavana fa tsy fankahalana ary koa fitiavana no lehibe indrindra izany no hafatra nomeny LALATIANA RAKOTONDRAZAFY izay ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha ino mo no hafatra nomeny LALATIANA RAKOTONDRAZAFY izay ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha koa dia anjarany malagasy tsirairay no mandinika anjarany malagasy tsirairay no mandray ny hafatra izay nambarany tompon'andraikitra amin'izay fanambarana izay LALATIANA fa kosa mety tsy tompon'andraikitra amin'izay fandraisan'olona azy koa dia atsipy montady antandroko ny omby ary atsipy ihany koa ny teny ao ampony zay mahalala koa dia fakifakasitsika raha ry tompoko lahy sy tompoko vavy fa handrasantsika eo ny amin'ny 1 Desambra ho avy zao ny hiresahany filoham-pirenena amintsika ao amin'ny TVM sy ny RNM mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra indrindra miarahaba isika rehetrarehetra tratran'ny farany taona aingany hahavita fety sambatra daholo isika rehetrarehetra ary ho tratran'ny taom-baovao ary aza hitsitsina aina aza ikelezana aina ny amin'ny aravona koa dia mifalia mandrakariva ry tompoko lahy sy tompoko vavy manaova fety sambatra atovo izay mahafaly diany mbola velona fa ny ampitso mbola tsy fantatra zay oariny hoe la tompoko lahy sy tompoko vavy ny ela tsy maintsy ny diavina koa dia faragnantsika hatreo koa ny videontsika androany ary mankasitraka ianareo rehetrarehetra izay navita ny hainy video hatramin'ny farany mangataka anao ihany koa ny mbola hijery ny video manaraka ary ety ampamaranana tena ampamaranana tokoa dia mbola manintana isika hatrany mba hiabone ny chaîne azadino ny mametraka ny commentaire asio like ny video sy ny zavatra fa ohatran'izany zay fa veloma vetivety itsika rehetra fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oye ciao ciao ho an'ny vahoaka malagasy piretany razanamiko sy ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na eto antoerana na anivelany aza